Ny ray isanjato ny fitakian'ireo mpampianatra Afriama ihany hatreto no novalian'ny fanjakana. Anatanteraka fivoriam-be nasionala araka izany ny mpampianatra manerana ny nosy ny 1 sy 7 ny volana septambra izao ao amin'ny INFP Mahamasina. Fionana izay andinihana ny fepetra ho raisin'ny vondron'ny fampianarana manoloana ny tsy famaliny ny fanjakana ny fitakian'izy ireo. Izay no nambaran'izy ireo nandritra ny varandresaka ny arana tamin'ny mpanao gazety androany tetsy amin'ny ENSMP miaraka tamin'ny vondron'ny sendika miisa 13 amin'ny ministeran'ny fampianarana. Tsapa ary hita fa ny mpampianatra nisy fitakiana nataon'ny mpampianatra fa tsy ndrarahiny fanjakana zay fitakiana satria efa napetraka ay foana nandritra an'izay vakansy zay nanao fangatana fanjakana zay nefa tsy nisy valiny atramizao ka noho zany dia eto zay dia nampiantso mpampianatra rehetra manerana Madagasikara hanao assemblée générale mikasika ny hoe inona ny fanapa-kevitra iraisiny satria izahay mpampianatra rehetra amin'izay fotoana zay miara mandray fanapa-kevitra amin'izay tokony toy ny izao fitakiana ataon'ny mpampianatra. Maro ireo fitakian'ny mpampianatra izay tsy nasimbaly ny rano fanambaran'ireo mpampianatra hatrany. Mahakasika ny sehatry ny fampianarana ny indemnité forfaiture d'enseignement takina mba hiakatra raha etseriary rehefa 6 arivo dia misy ihany koa ny 530 izay nitetezamita moa nampiakatra azy 10 alina ariary raha tamin'izany fotoana zany izy efa 6 arivo izay zany mba miakatra feno 100 000 ariary izy dia misy ny 512 ny indemnité forfaiture de résidence le 60 ariary mampalaza ny mpampianatra iny 100 000 ariary ihany koa ary ny logement zany zay raha tsika mahita ny fijaliana ngamba tsisy olona afaka mipetraka amina trano izay fanana amin'ny 4 arivo sy 1 alina tsony atao Antananarivo ohatra fotsiny raisitsika ao anatin'izay tao anatin'izay ihany koa nisy indemnité anankiray izay nieritreretina hoe tokony ho volena indemnité de préparation et correction dia namboarina moa izy hoe indemnité spéciale pour le personnel d'humaine takina zany mba ho 100 000 ariary misy apahany ihany koa tao anatin'izay mahakasika an'ireo sortant CNFP sy ny sortant UNS ny anomezana nomination sur titre tsy andalovan'izy ireo contrat tsony zany ary ny ampiakarana catégorie ho an'ireo nanao formation 2 ans latsaka 2 ans teny amin'ny CNFP misy ho an'ny mpampianatra from zay recruté ny fanafoanana contrat dia misy ny resaka subvention zay hitantsika hoe 1 alina sy 1 hetsy mba ampiakarina zany izy io fa tena fa tsy mahavelokomana tsony ary ny farany dia mahakasika ny resaka vacation subvention reny rehetrarehetra reny zany no nalefa ny fangatahana rehefa nijerena indray mielatra zany izy io dia anoany amin'ny 100 no mivaliana atao anatin'ilay fangatahana. Miisa 7 alina hatreto ireo mpiasa ao amin'ny ministeran'ny fampianarana raha toa ka 5,4 alina kosa nisandreo mpampianatra Afriama manerana ny nosy. Araka ny vaovao voaray hatrany dia hiemitra amin'ny 10 ny volana oktobra izao ihany koa ny fidiran'ny mpianatra izay tokony ho amin'ny 13 ny volana oktobra.